On connaît tous les fameuses soirées cheese and wine venues d'Europe. Chic, raffinées, souvent réservées aux fins palais. Mais ici à Madagascar, une autre version est en train de naître. Une version plus locale, plus épicée, plus gassée. En plus ici, pas besoin d'acheter 1 kilo entier. Les fromages sont vendus en petit format, accessibles à tous et surtout, ils ont du caractère. Pili-pili, ail, poivre, de quoi relever n'importe quel apéro. Ny histoirana fromage mihitsy no tsy avy eto Madagasikara. Izay aloha zany mila fantatsika. Tsy avy eto Madagasikara ny fromage fa avy any France. Dia ireo karazana fromage rehetrarehetra hoe Gouda, Tome, anaran-tanàna avy any satria tsika zany zao raha miresaka hoe Tome dia Tome de Savoie. Any amin'ilay tanàna ataontsika hoe Savoie zany izy io. Dia raha miresaka tsika hoe Gouda dia fantatsika hoe any Hollande zany Gouda zany fa nampitondrainy any ilay anarana. Des processus de fabrication zany le hoe type Tome na type Gouda na type cheddar dia izay no mahatonga inventé ny anaranay hoe type Tome io fa ravina ny anarany, type Tome io fa pilomena ny anarany, type cheddar io fa gasikara ny anarany. Ny formany aloha nataonay an'io kelikely io mba ho accessible ho an'ny rehetrarehetra hoe tsy voatery tsy maintsy 1 kilofona no vidiana. Ny tsirony ihany koa satria nafangaronay zany hoe mba tsy ronono fotsiny no hohanina rehefa mihinana fromage fa misy produit hafa. Ohatrantsika hoe mihinana lasopy dia misy sakay, dia mihinana fromage dia nasiana sakay, nasiana fine d'herbe, nasiana poivre, tongolo gasy. Manana choix zany ny mpihinana rehefa avy eo hoe aiza no safidiana sy hohanina. Et pour accompagner ce fromage bien de chez nous, un bon verre de vin de Béfette. Là aussi, on casse les codes. Rouge demi-doux, blonde ou naturel, ou le fameux apéritif Belou, des vins pensés pour le palais malgache, tout en respectant le savoir-faire viticole. Ny famokarana divay eto Madagasikara sarotsarotra ihany satria ny divay raha ohatra ka ny divay zao matetika dia ny vazaha tia vin sec. Dia izay taloha nanao an'izany mihitsy, nanao divay zany zany hoe tsy mamy. Atsika gasy nefa ny divay matetika dia hoe mamimamy ny itiavantsika azy. Dia izay no nahatonga an'ireo vokatra anankitelo ireo vokatra mamy daholo. Navadika tena hoe io zany tena mety amin'ny tsika gasy io divay fandevezety. Izay mihitsy ny eritreretinay zany hoe aleo atao vin mamy divay ny gasy zany satria taloha zany ohatrany hoe nieritreritra hoe rehefa manao divay ianao manaraka ny eritreritra hoe tena divay vokariny. Raha resaka divay mantsy matetika dia ny frantsay no akatsika référence foana zany. Dia hoe miezaka namokatra divay ohatra ny divay vokariny frantsay zany. Izay tsy dia tia ny gasy loatra izay divay izay. Dia amin'izao ny divay vokarina zany divay vokarintsika tena hoe divay tia ny gasy kokoa. Mety amin'ny lehilahy gasy izay no manazova zany. Ny tena marina moa zany ny divay rehefa ratsy ny vokatra voaloboka dia tsara ny divay vita aminy. Fa ezahana zany hoe mba tsy hamono atoka an'ilay tatsaha sady tsy hamono atoka amin'ny fanaovana divay dia mba ezahana ho tsara kokoa ny vokatra vokarin'ilay tatsaha nefa ianao mamokatra divay tsara. Fa izay moa zany manana ny tandroboka anay manokana dia ao anatin'io tandroboka io no anaovana andrana sy anaovana inona moa zany filaza azy manao étude azahoana hoe aiza ny azahoana kalitaona vovoka tsara. Tsy mamono atoka ny orinasa ary tsy mamono atoka ny tatsapam-bola. Derrière chaque bouteille, derrière chaque petit fromage, il y a des producteurs locaux, des agriculteurs, des éleveurs qui misent sur la qualité et la fierté du terroir. Tamin'izay fotoan'izay natsapako hoe tsy afaka mijanona anatina collecte tsy fotsiny satria rehefa ho amidinao amina orinasa hafa iny dia mbola zareo no mametraka ny prix rehefa avy eo satria izy koa mbola manodina. Dia izay nahatonga nanana initiative hoe andeha hanangana any Antsaha letria mba ahafahan'ilay petit producteur mivelatra kokoa. Mampiavaka ny Antsaha letria voalohany dia fananany an'ilay solidaire io mouvement io. Dia ny zavatra anankiray ngeza be ihany koa ny bénéfice azonay atao amin'ity minimum 5% dia miverina direct any amin'ireo producteur ireo ankoatran'izay hoe mividy lafo kokoa noho ny rehetrarehetra. Raha omeko ohatra zany hoe mividy ronono
jeudi comme ça fotsiny arivo ariary zahay dia ny 10 amin'izay zarainay amin'ireo producteur reo anaovan'zareo investissement ividianana so ohatra na zingy zay ny mampiavaka ny Antsahaletrik tsy orinasa économique izany ny amin'ny ankapobeny fa orinasa social mihitsy. Alors si vous pensiez que Cheese and Wine c'était juste un truc de parisien, détrompez-vous. À Madagascar aussi, on s'est marié terroir et raffinement à notre façon.